Miterahany Jehovah miantsoa ny anarany. Atao fantatra any amin'ny firenena ny asany. Mirao azy, mankalasa azy. Saintsaino ny fahakakana rehetra ataony. Iaraka ivavaka isika. Andriamanitra any an-danitro, Andriamanitra masina sy Andriamanitra lehibe, tsy toy sy mahefa ny zavadrehetra ianao. Misaotra indrindra anao ny amin'ny fitantananao ka nahatrarana ity sabata ity. Noho ny famindramponao izany, noho ny fahasoavanao ka mbola mahatoy izao anay ankehitriny, anatanteraka izao fotoam-pivavahana fiankofana izao izahay. Misaotra indrindra ny amin'ny fanatrehanao mba hanamasina sy hitahany olonao amin'ity sabata ity. Dia aoka ho aminay ny indrafonao amelanao ny elokay Andriamanitro, hanadiovanao anay ary hanamasinanao anay amin'ny alalan'ny fanahinao masina. Misaotra fampiainy vavaka ianao ary mpamaly vavaka, satria tononinay sy angatahanay amin'ny anaran'i Jesosy izany. Amen. Faly miarapantsika rehetra nahatratra izao sabata izao. Ny fiadanan'ny tompony ho antsika rehetra. Mety misy manana olana tsika, misy marary, indrindrandrindra ny manoloana n'izao aretina misy eto amin'ny firenentsika izao. Na eo ary nefa izany dia fifaliana ho antsika fa mbola afaka indray tsika androany mandray ny tenin'Andriamanitra ary fampahereto mandritra ity tontolo andro ity. Ny teny ao amin'ny Jeremia 3:7 no atolotro antsika ho fampaheresana antsika. Atsoya dia ho faliko ianao ka ampisehoko zavatra lehibe sy sarim-patarina izay tsy fantatrao. Ho tanteraka amintsika rehetra ane izany teny izany ary ankehitriny hanomboantsika ny fotoana dia andeha raha antsika manao ny hira teraiko ny anaranao, hira 400 ao amin'ny firanantsika. Teraiko ny anaranao. Teraiko ny anaranao, antsoko mba ho rehizao, satria fitiavan-dehibe, fanetretena tsy fandre, fanetretena tsy fandre. Jesosy, Jesosy, teraiko ny anaranao. Jesosy, Jesosy, teraiko ny anaranao. Ravy ny marainako, tsy adinoko raha vao mifo, miariva rehefa tongindra, hanandratranao riray, hanandratranao riray. Jesosy, Jesosy, teraiko ny anaranao. Jesosy, Jesosy, teraiko ny anaranao.
Manasanao andrainy baiboly ka ijery izay voalaza ao amin'ny Koritiana voalohany 4:12. Aorianan'izay dia hojerentsika ny Jaona voalohany 4:9. Koritiana voalohany 4:9. Rehefa hita dia hovakintsika amin'ny anaran'i Jesosy, izay rehetra ataonareo dia ataovy amin'ny fitiavana. Hojerentsika ny Jaona voalohany 4:9. Amin'ny anaran'i Jesosy, ary isika efa mahalala sy mino ny fitiavan'Andriamanitra antsika. Andriamanitra dia fitiavana, ary izay mitoetra amin'ny fitiavana no mitoetra ao amin'Andriamanitra, ary Andriamanitra ao aminy. Hotahinana isika ka asoantsika ny teny. Amen. Rainay tsara sy masina indrindra sainy an-danitro, misaotra sy midera ary mankalaza ny anaranao izay amin'izao sabata masinao izao. Misaotra Tompo noho ny fitahinao anay, ny arovanao anay tamin'ny loza sy ny arety mandringana ka mbola velonaina soamatsara izay amin'izao afaka midera sy mankalaza ary manome voninahitra ny anaranao. Mamindrafo aminay, mamelany elikay sy ny tsy famendrianay. Mangataka aminao izay Andriamanitra mba hitahinao manokana anay, mba ho tsy ho sakana tsy henonao fivavakay ny fahotanay. Taio manokana Andriamanitra ity firenena ity izay mandalo vanim-potoan-tsarotra amin'izao fotoana izao. Ny tananao mahery tahy anay tsirairay avy mba ho arovanao, mba tsy ho azon'izao arety mandringana izay mahazo ny firenena maro izao izahay. Mba ho salama ary mba ho ambininao manokana ireo mpitsabo. Mangataka manokana aminao koa izahay ho an'ny tondra ny teny fampaherezana. Ianao no hanositra ny molona ary tsy hiteny afa-tsy izay hiteny avy aminao izy Jesosy. Amin'ny anaranao Jesosy nangatahanay izany vavaka izany. Sotsika dia tonga eo amin'ny fampo-pivavahana manokana dia ny famerenana ny ampahafolony sy ny fanatra. Rehefa nandatsy anao an'Andriamanitra ilolaharana ikaina. Mety ho sarotra ny ametraka an'Andriamanitra ilolaharana eo amin'ny fiainantsika. Tahaka ny tantaran'ikaina dia nandahan'Andriamanitra tsy ilolaharana izy. Haitsika tsara ny tantarany Adama sy Eva, inona no asan'ikaina? Ny asan'ikaina dia mamboly eny an-tsaha ary mandray izay vokatra amin'izay asany. Ary ny asany Abela dia mpiandry-ondry. Indray andro izy roalahy dia nanao fanatitra ho an'Andriamanitra. Inona nefa ny zava-nitranga?
tsy nakasitrahan'andriamanitra ny fanatitra-kaina fa ny any abela kosa dia nakasitrahany vokatra izany zavatra izany a dia tezitra ikaina tezitra tamin'iza ikaina tsy tezitra tamin'andriamanitra izy a tsy tezitra tamin'ny tenany fa tezitra tamin'ny rahalainy dia tsy iza izany fa iabela satria na ny antony satria nakasitrahan'andriamanitra ny fanatitra iabela indraindray dia manapa-kevitra koa isika no anao fanatitra ary tsy araka ny eritreritr'andriamanitra fa arakaraka ny eritreritritsika fa adsoina lehibe anefa izany andriamanitra dia andriamanitra fa tsy isika mazava ny torolalana amin'izay tokony ataontsika amin'ny ampahafolony sy fanatitra fa tsy maintsy arahantsika izany eo mpamaranana izao dia andetsika hivavaka an'izao fanatitra izao raha ny tsara indrindra ny an-danitro atolotra ianao ny saotra ny dera ny laza ny voninahitra ankehitriny ary mandrakizay tonga eo amin'ny fanompoam-pivavahana ny ampahafolony sy fanatitra izay raha izy jesosy eo mba hanitra kasitrahana eo amin'ny seza fiandriananao masina tsy ny vola ihany no atolotra ianao jesosy hoe fa mifonay tsiraray avy ihany koa dia indro atolotray mba hanitra kasitrahana eo amin'ny seza fiandriananao ary ho fanatitra velona masina ihany koa tsiraray avy jesosy dia apetraka ifiana hoe mpilatananao mandritra ity tolony sabata ity mba ho sany mifeno ny fanahy masina izay tsiraray avy ny vavaka dia tononay amin'ny anaran'i jesosy amen eo mpahatanterahana ny fanatitra dia ny feon-java-maneno no andravaka izany eo fanolorana amin'ny fanatitra dia andeha ataontsika ny hira fitsoroanjato ô ny fanatitra entinay Oni fanatitra entinay raisueke uamina ni fitaiana amen miarabantsika ankizy rehetra nahatratra ity sabata vaovao isindray tonga eo amin'ny fotoana ho an'ny ankizy sika mialohan'ny andrenesantsika ny toriteny ho an'ny ankizy dia andeha isika hanao n'ilay hira mahazatra antsika oramamy Yeah.
tompo malalo ao misaotra anao izay ankizy fa nahatratra ity sabata vaovao ity. Ankehitriny dia vonona iain'ny teninao izahay ka mitenena Jehova fa miaino ny mpanompo-kelinao aminaran'i Jesosy. Amen. Tantaran'ny Liama rakizy no tantaraiko anareo androany. Liama dia zazalahy kely 10 taona eo. Mampalahelo be rakizy Liama satria izy dia tsy manana dada intsony. Mampalahelo izy fa sady tsy manana dada izy tsy manana mama, tsy manana zoky ary tsy manana zandry fa izy sy nenindrery no miara-mipetraka. Dia indray andro rakizy sahirana be ny neny Liama satria narary izy. Ny asan'ny mamany Liama tsy mba le asa tsara be le azahoana vola betsaka ireny rakizy fa mampalahelo kely ny asany fa miasa asa eny amoron-dalana eny dia mangataka asa amin'ny olona, miangavy amin'ny olona, anasa lamba, izay no azahoany vola rakizy. Dia indray andro rakizy narary mamany Liama. Rehefa narary izy dia tsy afaka nitady vola. Dia tsy afaka nitady vola dia noho izany dia tsy nisy vola tsony ho amin'ny sakafo nisy Liama kely tao tokantrano. Tsy nisy koa arak'izany vola hividanana fanafody. Dia mampalahelo be Liama. Jerenge tineny mampalahelo izy fa sady marary izy nonona. Inona izany mba afaka anampiko an'iny? Nona ve neny? Dia ozy izy neny Liama. Nona anaka fa misy mofo maina kely izay ambony nohantsika mianaka tamin'ny heriny iny jereo hoe dia mba hafanao kely. Dia eto aty dia ameo rano kely dia azo siramamy kely dia izay monja anaka dia ampy aho. Dia nataony Liama ilay zavatra noteneniny azy teo. Sady malahelo be Liama no karakaran'ilay rano asiana siramamy sy ilay mofo kely. Dia nahita hevitra Liama rakizy. Inona ny hevitra Liama? Andeha angataka ako andeha angataka any amin'ny olona ako fa dia tsisy olona afaka nampy anavy amin'ity neniko marary ity. Dia lasy Liama rakizy nandeha izy nangataka. Dio sao dia mba misy afaka nampinareo anahy tompoko fa mampalahelo neny izao marary tsisy sakafo izay. Dia izay olona raikiny nandalovany rakizy tsisy nanome azo daholo. Tsisy nanome. Andana fa tsisy azonay omena anao. Tsisy. Dia tsy nahazo izy. Nalahelo be Liama rakizy. Dia mipetraka teo amoron-dalana teo Liama sady nitomany izy. Nijery an'ilay taratasy tokony hividanana fanafody. Ireto fanafody tokony mbola hovidiana nefa tsy nahazo ana dia kely monja arany. Rehefa izay dia hitan'ilay rangahy-mpivarotra sakafo masaka izay Liama. Monsieur Watson ny anarany. Dia gaga izy sady mivarotra no mahita ny Liama mampalahelo be sady mitomany mijery ilay taratasy fanafody foana. Jery foana sady malahelo izy. Dia nanantona azy Monsieur Watson. Orsé? Fa hono arsé? Fa maninona kaiseno sady mitomany malahelo be? Inona azoko nampiana an'izay? Dia hoy izy mantsy Monsieur Watson. Sahako marary neninay. Marary neninay nefa izay sady tsisy sakafo tsisy vola hividanana fanafody. Fa aiza ny dadan'se? Ary iza ny anaran'se aloha e? Liama ny anarako. Dadanay efa maty. Izay sy nendrery ny miara-mipetraka. Zany ve? Andray mampalahelo azy. Andao e, aza mitomany se fa avy manaraha aty. Sady mifafany ny ranomasony nitsangana izy rakizy. Nanaraka Monsieur Watson izy. Mandroso se, mandroso aty anatiny aty. Sao aza mitomany se fa hovahako ny olona se. Dia lasa izy nandoatra lasopy natao anaty boaty rakizy. Tia lasopy homisy aneny. Dia lasa indray izy nandeha naka voamaina kely natao anaty boaty. Ity misy voamaina kely efa masaka
oetiny seho aneny. Ity anko a misy paty kely a inananeny an'le voamaina. Dia ity a misy mofo kely. Izy daholo ve izany? Ie, hoanareo sy neny daholo reto. Fa zao a mila ataonse tonga any aminy reto sakafo reto mba ho salama tsara izy. Eny tompoko. Ary iny ty taratasy jerijereny se ozy izy misy ho atsaona. Taratasy mpanafody izy ty. Fa mbola tsisy azona ny anankiray ary. Zany ay andao ary araka amiko se. Dia nentiny araka tamin'ny tany ampivarotra fanafody rakizy Liam. Dia novidiny monsieur Watson daholo ilay fanafody. Faly be ry Liam kely. Niazakazaka izy no tany amin'eny. Neny efa matory fa sady reraky ny anoanana rakizy no reraky ny aretina. Neny mifoazy neny fa reto misy sakafo, ty misy fanafody. Taizanaka nahitanao andreo. Neny misakafo neny dia mihina fanafody dia sitrany neny. Atsangoka hatreo ry sy rakizy ny amin'iny fa rehefa nandeha ny fotoana dia niezaka mafy Liam kely namita fianarana rakizy. Rehefa taty aoriana indray dia toy izao ny zavaniseho. Mbola nanohy nivarotra sakafo masaka ihany monsieur Watson, ary indray andro rehefa mivarotra tao atsiny izy mianaka dia somary natsiaro fanina be izy rakizy dia nenjera. Ary rehefa nenjera izy dia nidona tamina zavatra ny lohany dia naratra. Noho izany nahazo azy izany dia noentiny ny zanany vavy any amin'ny hopitaly aingakaingana izy. Rehefa tonga tany amin'ny hopitaly izy dia notsaboana sy nikarakarain'ny dokotera. Nandalo fandijina izy noho ny ratra mafy izay nahazo tao amin'ny lohany, ary tsy maintsy nijanona tao amin'ny toerana famelomana aina. Rehefa ary izany dia azontsika an-tsaina rakizy fa niakatra ambony dia ambony ny faktura tao amin'ny hopitaly izay tsy maintsy alohan'ny monsieur Watson sy ny zanany vavy. Dray andro arany efa mihatsara ny fahasalaman'i monsieur Watson dia nomeny tompona andraikitra ny hopitaly ny taratasy ny faktura hoe ireto ny vola tokony alohanareo. Rehefa hita ny zanaka monsieur Watson izay dia kivy be izy sady nalahelo rakizy. Aiza no ahitana an'ity vola be ity? Ny sara amin'ny fandidiana, ny ofan'ny hopitaly, ny ofan'ny fikarakarana rehetra. Aiza no ahitako andreo? Dia sady nalahelo izy no nitomany. Rehefa vizaka nitomany teo izy rakizy dia rezy tory teo am-pandriana teo. Taitra amin'izay izy. Jereny efa maraina ny andro. Jereny dady efa mihatsara ny fahasalamany. Ary nandalo ilay infirmière hoe misy taratasy ho anao io fa rehefa vita ireo dia afaka modina ireo. Gaga be izy. Ahoana? Dia nijereny ilay taratasy. Zao rakizy ny soratra tao, ny vakiana ilay taratasy. Ny sara amin'ny fandidiana efa voaloha. Ny ofan'ny hopitaly efa voaloha. Ny sara amin'ny fikarakarana rehetra efa voaloha. Iny rakizy hatramin'ny fanafody entina mody any an-trano efa voaloha avokoa. Dia ny soratra tery ambany efa voaloha avokoa 20 taona lasa izay. Teo voatsaroan'ilay zanaka vavin'ny monsieur Watson rakizy fa ilay zazalahy kely Liam ny anarany dia lasa mpitsabo izy ary mpitsabo lehibe tao amin'ity toeram-pitsaboana ity, ary izy no nandosy ny nanao ny fikarakarana rehetra ary monsieur Watson. Atsahana eo ny tantara rakizy fa andeha isika akalesona. Izao ny lesona tsoahantsika rakizy eo amin'ny fiainana rakizy dia izao. Misy ankizy ny anoany mety tsy manana sakafo hohanina mihitsy izy ireo. Eny mety tsy manana lamba ho tafiana ihany koa, mety tsy manana dada, mety tsy manana ineny. Fa isika
ianao ao an-trano manana tombony satria manana data sineny a manana zoky manana zandry a mbola manana sakafo a ho an'ny isan'andro dia tsarovokoa rakizy a fa nyzay efa zavatra ataontsika rehetra dia misy vokany avokoa mety tsy valo eny eo ny zavatra ataontsika raha manao soa amin'ny olontsika fa mety any orinany a dia valian'Andriamanitra amin'ny alalan'ireny olona hafa izay ataontsika soa reny a ny soa ataontsika amin'ny namantsika ka izao rakizy a akalesontsika ny amin'izay dia hovakintsika nge ny baibolintsika raisana rakizy ny baibolintsika dia ndao hovakintsika ny ao amin'ny Koritiana voalohany a toko 5:1-7 Koritiana voalohany a toko 5:1 ka ny 7 hitany ankizy kely ve izay andeha rovakintsika hoe koa izay rehetra ataonareo a dia ataovy amin'ny fitiavana mino sy manantena rakizy a fa ho be fitiavana daholo ny ankizy kely izay naheno tantara androany a ka aneo fitiavana amin'ny namany tsirairay avy dia izao a rehefa tsy voavaly izao ny soa ataontsika dia tadidio a fa be dia be ndrakotra ho antsika any an-danitra dia izao a aza reraka rakizy manisoa an'ireny namantsika ireny aza reraka manisoa fa manova soa amin'ny namantsika foana amaranantsika azy rakizy dia andeha hivavaka isika Jesosy malalo misaotra anao izay ny amin'ny afatra izay nomenao ny ankizy kely androany misy mananteny izay Jesosy fa omenao fitiavana lehibe ny ankizy kely rehetra izay neny teto a ary aza ny fitiavan'izany a no entiny a nasoavany mpiarabelona sy ireo namany rehetra dia ampio koa ny ankizy kely rehetra mba ankatoa ny ray aman-dreny a ayanaza ny zavatra izay omeny ray aman-dreny sy ankasitraka n'izany rehetra izany amina ran'i Jesosy nandriko isangatahako mivavaka amen eny ary rakizy a faly na eona taminareo androany a misy manantena fa mbola eontsika manaraka indray velomo alohan'ny andraisantsika ny afatra izay hoentin'ny paster Raolomanana Olivier dia andeha raha antsika ny hira izay hoentin'ny feomanako aza vela ho ferimaina ny tanora sarenao izay mihira fihiram-bavao ny afatry Kristy notorina eny manja mpiavy nindray ny tanora sarenao izay zay mihira fihiram-bavao ny afatry Kristy notorina eny manja mpiavy nindray
Fifaliana ny miarabantsika rehetra indray a tonga amin'izao sabata izao ary afaka miaona atao anatin'ity fandraisam-peo ity anarahantsika ny afatra Andriamanitra ho amin'izao sabata nio izao. Misaotra an'Andriamanitra satria no ny fitondrany no ahafahany manatanteraka sy ahafahantsika ihany koa mianoka ao anatin'ny fanovozana ny fitahiana sy ny fanamasinana izay no manan'Andriamanitra ho amin'izao sabata izao. Iresaka ny mikasika ny fitiavan'Andriamanitra isika amin'izao anio izao. Nahoana moa no izay no horesahana satria izay no ilain'izao tontolo izao. Ao anatin'ny tontolo feno fikorotanana, feno osoka, feno herisetra isika ka ilaina ny mba hananana an'izany hoe fitiavan'Andriamanitra izany, ahalalana sy ahafahana mandray an'izany fitiavan'Andriamanitra izany. Ka izay indrindra no antony ny fidianana ity lohahevitra ity na dia efa toa mahazatra aza ny fianoana izany fitiavan'Andriamanitra izany dia mbola irina trany raha mba mahatsapa lalindalina kokoa hatrany mahakasika an'izay fitiavan'Andriamanitra izay isika ho amin'izao sabata izao. Mialohan'ny andraisana ny tenin'Andriamanitra nefa dia andeha angatahana hatrany ny fanahin'Andriamanitra mba ho mpitaridalana hanazava ny teniny. Ivavaka isika. Andriamanitra ay any an-danitro, menao tompontsoa izahay afaka handray ny teninao amin'izao maraina ny sabata izao. Koa taio sy hamasino ny teninao ary taio mba ho voarainay sy hazava ao anatinay izany, mba ho tadidinay, mba ho velominao ho tonga fiainanay. Misaotra fampiainy vavaka ianao Andriamanitro, tononona sy angatana amin'ny anaran'i Jesosy izany. Amen. Andiny soratra masina malaza ato amin'ny soratra masina izay voarakitra ao amin'ny epistily nosoratan'ny apôstôly Jaona ao amin'ny Jaona voalohany toko 4 ka ny andininy 9 ilay teny hoe Andriamanitra dia fitiavana. Fitiavana Andriamanitra. Ary tsara ny afantarana hatrany hatrany ny makasika an'izay hoe fitiavan'Andriamanitra izay. Na dia misy lohahevitra maro aza efa noentina miresaka izany fitiavana izany. Amin'ny andininy 10 dia manazava misy kokoa an'ilay fitiavana izay fampiresahana eto isika. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy ny andininy 10. Izao no fitiavana. Tsy ny nitiavantsika an'Andriamanitra fa ny nitiavany antsika ka nirahany ny zanany ho avitra noho ny fahotantsika. Ny fitiavana, ny tena fitiavana dia tsy hoe eo amin'ilay fitiavana izay hitiavantsika an'Andriamanitra samy manana ny endriny hoentiny mampiseho an'izay fitiavan'Andriamanitra izay ny olona rehetra, fa ny tiana songadina dia hoe lay fitiavan'Andriamanitra antsika. Hatrany amin'ny voalohany mihitsy dia efa hita izay fitiavan'Andriamanitra izay raha namorona izao rehetra izao Andriamanitra. Tao anatin'ny tontolon'ny miaizina raha ny fitantarana ny Genesis toko 1 dia ao anatin'ny tontolon'ny miaizina no nisy izao rehetra izao. Fa saingy noho ny fitiavan'Andriamanitra dia natao nisy ny mazava. Dia ny fanesy teo ireo zavaboary no arian'Andriamanitra tao anatin'ny enemana. Fa fantatra moa izany fa averina ihany any amin'ny Genesis toko 1 no misy an'izany tantara izany. Nanao ny mazava Andriamanitra. Nampisy ny habakabaka Andriamanitra. Izany hoe ilay faritra malalaka misy rivotra azo iainana. Ary mbola itisika mandrakity ny androany mianoka ao anatin'izany hoe fahafahamiaina izany no io rivotra madio azo iainana napetrak'Andriamanitra tany amin'ny andro faharoa tamin'ny andro famoronana io. Habakabaka no ny antsony azy. Tany amin'ny andro fahatelo dia nanamboatra ny tetỳ amin'ny faritra ambany Andriamanitra. Nitokana ny rano nantsoina hoe ranomasina ary nitokana kosa faritra maina nantsoina hoe tany ary teo amin'ilay tany dia nataon'Andriamanitra nisy zava-maniry maro sy tsara isan-karazany. Fitiavana avokoa izany. Tany amin'ny andro fahaefatra dia nasian'Andriamanitra ny fanazavana eny amin'ny lanitra
ny masoandro izay manapaka ny andro ary ny volana sy ny kintana izay manapaka ny alina, mbola eo izy ireny ary mbola manatanteraka ny asany mandraky tia ny androany. Mbola manaika ny fitantanan'Andriamanitra sy mbola maneho hatrany ny fahatsaran'Andriamanitra. Tamin'ny andro fahadimy dia nasian'Andriamanitra indray ny hetsika manokana hisiny ny mananaina eny amin'ny habakabaka sy ny any anaty rano. Dia nanjary nisy ireo hazan-drano sy biby anaty rano maro isan-karazany ary nisy ihany koa ny teny amin'ny habakabaka, voromanidina maro isan-karazany. Nanomboka mivoaka ilay fahatsarana teo amin'ity zao tontolo zao ity izay niainga avy any amin'ny fahamaizinana, azo lazaina hoe niainga avy ao amin'ny tsy fisiana endrika mihitsy raha ny filazan'ny soratra masina azy. Tany amin'ny andro fahaenina nahary ny biby an-tanety Andriamanitra, ary ampahany anankiray tao amin'izay andro fahaenina izay no nahariana atsika olombelona. Mialohan'ny nahariana ny olombelona zany dia efa namboarin'Andriamanitra tsara mihitsy aloha ny toeram-ponenany, ary tsy hoe namboarina fianamboarina fotsiny fa tena namboarina ho tonga ho amin'ny faratampony fahatsarana, satria efa afaka niteny Andriamanitra hoe tsara ny zavatra izay nohariany. Indrindrindra moa rehefa tafiditra teo amin'ilay tontolo nohariany ny taranak'olombelona i Adama sy Eva dia nanambara ny tenin'Andriamanitra ao Genesis 1:1-3 fa hitan'Andriamanitra fa tsara indrindra izay rehetra efa nataony. Arak'izany rehefa mandinika io tantaran'ny famoronana io dia any amin'ny fiandohan'ny fitantarana amin'ny Baiboly zany dia efa ahitana sahady an'izay hoe fahalehibiazan'ny fitiavan'Andriamanitra ny taranak'olombelona izay, satria mbola tsy nisy akory ny olombelona, mbola tsy noharian'Andriamanitra akory ny olombelona, dia efa nanomanan'Andriamanitra toerana faran'izay tsara mba hamponenana azy ireo. Rehefa vita moa izy dia nanokanan'Andriamanitra saha anankiray nantsoina hoe Edena, tsara, mahafinaritra, mahatehonina, mahateo-tia, zay ilay Edena zay. Dia tao amin'io saha manokana io no namponenan'Andriamanitra ny taranak'olombelona. Noho izany tokony ho tadiditsika tsara izay fahalehibiazan'ny fitiavan'Andriamanitra zay. Fa na dia mbola tsy nisy aza isika olombelona dia efa nitoetra ny fitiavan'Andriamanitra antsika. Maika moa fa rehefa nisy dia nanohy ny fikarakarana sy ny fiahiana an'izay taranak'olombelona sy ny zavaboariny izay Andriamanitra. Ary ny antony tena hikarakarana ny zavaboary dia ny mba hitondra soa, hitondra fitahiana, hitondra fifaliana, hitondra famelombelomana ho an'ilay taranak'olombelona. Tiantsika Andriamanitra ary miorona tsara ny tenin'Andriamanitra hoe Andriamanitra dia fitiavana. Izao no ambaran'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Isaia 5:7 ka ny 1:10. Isaia 5:7 ka ny 1:10. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Zao no lazain'i Jehova ny ray masin'ny Israely dia ny namorona azy, ny amin'ny zavatra ho avy no anontanio ahy, ary ny zanako sy ny asan'ny tanako dia aoka ho adidiko ihany. Mametraka mazava mihitsy zany Andriamanitra anatin'izany andiny tsoratra masina izany. Manahoana ny ho aviko sy ny ho avinao. Eo amin'Andriamanitra dia manome taridalàn'Andriamanitra hoe anontanio ahy zany, fa ny zanako sy ny asan'ny tanako dia adidiko hoy Andriamanitra, aoka ho adidiko ihany. Sotra n'Andriamanitra noho izany fitiavana atosaka Andriamanitra amintsika izany. Efa misy zany isika izao, efa miara-miriria ety amin'ity tany ity isika, na dia misy fahasarotana toy inona aza dia mbola maneho mazava hatrany Andriamanitra ao anatin'ny teniny fa mikarakara, mitsimbina, mitady izay ahasoa antsika amin'ny lafim-piainana manontolo Andriamanitra. Mety tsy tedakatry ny saina izy io,
amin'ny fotoana sasatsasany mety tsy dia takatry ny saina satria tsy dia aharo takatra avokoa ny fihevitr'Andriamanitra fa ny fihevitro tsy fihevitrareo hoy Jehova ka indraindray misy heverina fa hoe ity no mahasoa Andriamanitra nefa manana fomba fijery hafa mihitsy fa ny tokony ho tadiditsika ry mpiaino ajaina isany dia ny hoe tia antsika Andriamanitra mikarakara antsika Andriamanitra. Hatreto raha fitinina ny zavatra izay efa nolazaina teto dia mbola tsy nisy isika dia efa tia antsika Andriamanitra. Rehefa misy isika dia miasy mikarakara antsika indray io Andriamanitra izay namorona antsika io. Nisy fikorontanana moa taty aorianan'ny namoronana ny zanak'olombelona vokatry ny tsy fankatoavana ny tenin'Andriamanitra. Napetrak'Andriamanitra ny didin'Andriamanitra. Kanefa niaraka nefa fantatritsika dia mbola mialohan'ny nanolorana an'izay didin'Andriamanitra izay dia efa nitosaka tamintsika olombelona izany fitiavan'Andriamanitra izany. Andeha amaky andininy anankiray isika ao amin'ny Exodosy 20 ka ny andininy 2. Exodosy 20 ny andininy 2. Rehefa Exodosy 20 izay moa no resahana dia ny didy folon'Andriamanitra ny nanomezan'Andriamanitra ny didy folo tany tendrombohitra Sinay izay resahana izay. Tsy hoe teto akory vao nisy ny fitsipika sy ny fepetra fa efa fantatra fa tany Edena aza dia efa nisy an'ilay fepetra hoe aza hinanana ny azo eo afovoan'ny sazy efa halalana ny tsara sy ny ratsy. Tany izany dia efa nisy ny didin'Andriamanitra fa nampatsahivin'Andriamanitra izay didin'Andriamanitra izay ary nomena somary antsipirihiny misimisy kokoa ato amin'ny Exodosy 20 fa ny zavatra manaitra rehefa mamaky ny andininy 2 dia izao no voalazan'ny tenin'Andriamanitra amin'ity Exodosy 20 ity. Izao no Jehova Andriamanitrao izay nitondranao nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta tamin'ny trano nandevozana. Marina hoe hafatra misy manokana satria nitondra n'ilay vahoaka nivoaka avy any amin'ny fanandevozana Andriamanitra avy any Egipta dia ny zanak'Israely ilay vahoaka voafidy tamin'izany fotoana izany voafidy mba hitondra ny fahazavana ho an'izao tontolo izao. Fa melohan'ny nanomezan'Andriamanitra an'ilay didy folon'Andriamanitra manomboka eo amin'ny andininy 7 dia nilaza Andriamanitra nampatsahivin'Andriamanitra fa izy no efa nitondra sy nanafaka an'ireo vahoakan'ireo. Profo lehibe ny fitiavana izany ary manamafy eto amin'ity andininy 2 ity izany fa melohan'ny nanomezan'Andriamanitra ny didin'Andriamanitra dia efa mitosaka amintsika ny fitiavan'Andriamanitra. Rehefa voadika ny didin'Andriamanitra dia milaza ny tenin'Andriamanitra fa fahafatesana no tambon'ny ota. Izany hoe izay mandika ny didin'Andriamanitra izany dia tsy maintsy handalo an'izany atao hoe fahafatesana. Nanomboka tany amin'ny tantaran'i Adama izany nandika ny fitsipik'Andriamanitra i Adama sy Eva dia niatra tamin'izy ireo ny fahafatesana ary manambara ny soratra masina fa tafiditra sy nanan-kery tamin'ny taranak'olombelona rehetra izany fahafatesana izany satria samy efa nanota samy efa nandika ny didin'Andriamanitra avokoa ny taranak'olombelona. Kanefa eo indray no mbola miseho ary miseho miariary ny fitiavan'Andriamanitra satria tiantsika Andriamanitra ary ny soratra masina dia milaza fa fitiavana mandrakizay no hitiavan'Andriamanitra antsika. Nandika ny didin'Andriamanitra isika olombelona ao amin'ny Romanina 5 ka ny andininy 9 dia milaza toy izao ny tenin'Andriamanitra fa Andriamanitra mampiseho ny fitiavany antsika fa fony mbola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Izany hoe mbola tany anatin'ny mahampanota maharatsy antsika izany dia efa nanolotra sy naneho ny fitiavany Andriamanitra tamin'ny alalan'ny nanolorany ny zanany ka maty
mba ho fanavotana ny mpanota. Iza zany tsy iza fa Jesosy maty ho atsika mpanota. Fony mbola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Raha nolazaina tariam-boalohany zany makasika ny hoe mbola tsisy tsika dia efa tian'Andriamanitra. Eto amin'ity hafatra Andriamanitra anankiray ity indray, tenin'Andriamanitra anankiray ity indray dia hoe mbola tany anatin'ny faharatsiana isika, fa nitsakitsahana sy ny fandikana ny didin'Andriamanitra dia efa maty ho atsika Kristy. Ary ilay fisoloana sy fahafatesan'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana dia natao hanavotana ny taranak'olombelona rehetra hatrany amin'ny fiandohana tany Edena, ry Adama sy Eva, ka hatrany amin'ny taranaka farany amin'ny tantaranyity tany ity. Manana mpisolo isika, misolo ny fahotantsika, nandray ny hotantsika mba hahafahana manome ny fahamarinan'Andriamanitra ho eo amintsika, ho hita eo amintsika. Ny fitiavan'Andriamanitra dia lehibe dia lehibe. Mbola ao anatin'ny fahotana ny olona dia efa maty mba hanavotra azy ilay zanak'Andriamanitra, dia tsy iza zany fa Jesosy. Noho izany amporisihana isika ry mpiaino, raiso ny fikarakaran'Andriamanitra, maneke ho raisin'Andriamanitra an-tanana ary ho karakarainy ny fiainantsika. Ao amin'ilay andininy anankiray izay novakiana tao amin'ny Isaia 5:7-12 dia mandefa antso amintsika Andriamanitra, maneke ny mba ho tonga zanak'Andriamanitra. Milaza ny soratra masina fa amin'ny taranak'olombelona mandehandehibe io dia misy ny zanaky ny devoly, misy ny zanaky ny fahaverezana, fa misy ihany koa nefa ny zanak'Andriamanitra. Ka eto amin'ity andininy ity dia milaza hoe ny zanako sy ny asan'ny tanako dia aoka ho adidiko ihany. Maneke ianao ho zanak'Andriamanitra. Meteza mba hanolotra ny tenanao sy anaiky ho amboarin'Andriamanitra mba ho tonga tena zanak'Andriamanitra. Ao amin'ny Romanina 10:17 dia mbola misy teny toy izao ihany koa ambaran'Andriamanitra ary mahafinaritra fa fitiavana lehibe tokoa no itiavan'Andriamanitra antsika. Dia izao no ambaran'ilay tenin'Andriamanitra, Romanina 10 ka ny 17 vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Fa izay rehetra miantso ny anaran'ny Tompo no ho vonjena. Ato Andriamanitra zany amin'ity andalatsoratra masina iray ity tsy manavaka mihitsy izy ato, fa dia milaza izy hoe izay rehetra miantso ny anaran'ny Tompo. Mila n'Andriamanitra isika ao anatin'ny tontolo miarava, mepotika, feno herisetra, feno karazana fitiavana osoka no andefasan'Andriamanitra an'izany afatra zany hoe tia antsika Andriamanitra, tia asianao Andriamanitra. Fa ny fanirian'Andriamanitra dia mba hanekentsika ho raisin'Andriamanitra ary mba hanolorantsika ny tenantsika ho an'Andriamanitra, mba ho zanak'Andriamanitra isika, ahafahan'Andriamanitra miasa mikarakara antsika. Iantso an'Andriamanitra isika, hitady an'Andriamanitra eo amin'ny fiainana. Izay miantso ny anaran'ny Tompo no vonjeny. Dia ny Tompo ania hitantsika tsirairay avy azo antoka ny fiainako avintsika raha mametraka ny fiainantsika eo amin'Andriamanitra isika ho amin'ity androany ity. Satria mazava ilay tenin'Andriamanitra hoe fitiavana mandrakizay, ary ny fanirian'Andriamanitra dia ny hifankahita amintsika ao amin'ilay lanitra vaovao sy tany vaovao iarahana amin'ny voavitra izay tantaraina any amin'ny Apokalipsy 2:20 no misy an'izany Jerosalema vaovao zany. Ry mpiaino ajaina, Andriamanitra dia fitiavana, tia asianao izy, tsy manavaka izy, kanefa kosa ny famonjena dia natao an'izay manaiky, natao an'izay manolotra ny tenany ho an'Andriamanitra. Koa ingane mba hiasa mahery amintsika tsirairay avy ny fanahin'Andriamanitra, hitarika antsika sy hanoratra ao anatin'ny fitadidiantsika ny teny hoe
Andriamanitra dia fitiavana, fa izay ihany no antony tokana afaka ny hanosika antsika hanantona an'Andriamanitra ka ity sy hanaraka ny sitrapony. Andeha hoentintsika ambavaka ny tenin'Andriamanitra izay novakiana tamintsika teto mba hitondra famonjena, hitondra faharetana, hitondra antsika ho amin'ny fiainana mandrakizay. Hivavaka isika. Ray tsara sy masina any an-danitro, misaotranao izahay. Fa na dia mivembena ao anatin'ny tontolo feno aratsiana aza amin'ny vanim-potoana iainanay ankehitriny, dia eo ianao ilay Andriamanitra fitiavana. Efa teo ianao hatr'izay, satria Andriamanitra mandrakizay ianao. Ary mbola eo anao amin'ny ho avy mandrakizay, hiasy hikarakaranay. Ampio izahay Tompo, dia izahay rehetra izay miaino sy manaraka izao afatra avy aminao izao. Ampio izahay mba hanaiky hanolotra ny tenanay ho anao. Hanaiky sy hiditra andaharana ho isan'ny zanakao. Hitady anao, hiantso anao satria afaka ny mahazo famonjena izay rehetra mino sy miantso anao, satria Andriamanitra mpamonjy ianao. Misaotra Tompo, ny fanahinao anie no ampiraikitra ao anatin'ny fosiny sainay ny teninao, ary hita izany ianao mba ho voninahitry ny anaranao, ka ho fiainana vaovao miaraka aminao ny fiainana hatrehanay manomboka eto indray. Amin'ny anaran'i Jesosy no anonana sy angatahana ny vavaka. Amen. Misaotra an'Andriamanitra tsika fa nahatotosa soamatsara ny fandahara-potoana izay notanterahana androany. Amaranantsika ny fotoana ary dia andeha raha antsika manao ny hira 2valopolo-100. Hira 2valopolo-100 efa hivelomako tokoa Jesosy. Efa hivelomako tokoa Jesosy, ato ampoko ny fitiavanao. Nefa tiako koa izao tontolo izao, no handray ny fahasoavanao. Nefa fantatrao ny harebeko sy ny endrananako Jesosy. Ampidino eto ny fanahinao, ampahendry ny olonao Jesosy. Ny fahalalako ny fitiavanao sy ny famonjena tolotrao. Hanameloka izao tontolo izao, tsy lazako ny fitiavanao. Efa fantatrao ny halemeko sy ny endrananako Jesosy. Ampidino eto ny fanahinao, ampahendry ny olonao Jesosy. Tompo eno ny vavaka ao ampo, ohirao ny fanahinao. Hanafanana sy ampaheranay, ary koa hitaridalana. Oresehoanio ny halemeko, miaino ny vavako Jesosy. Ampidino
ina ampaherynolonao jesosy iarivavaka isika sotranao Andriamanitro ny amin'ity fotoam-piakohofana izay nomenao anay ity ka nafahanay nidera sy nanome voninahitra anao. Nafahanay ihany koa nandray ny teninao sy ny afatra avy aminao. Tompo, taio ny teninao rehetra izay norenesinay nanomboka tamin'ny fiandohan'ny fotoana ka hatramin'izao famaranana izao. Ary raha marina ity fotoam-pivavahana maraina ny sabata ity izahay, dia engany Tompo ny fitiavanao ilay Andriamanitra ray, ny fahasoavan'i Jesosy Kristy zanakao, ary ny fampiraisana avy amin'ny fananao masina mba ho an'ny mpiaino rehetra, mba hitoeran'ny fiadanan'ny Tompo ho ao amin'ny tokantrano tsirairay avy izay nandray izao afatra izao. Amin'ny anaran'i Jesosy no anonana sy angatana izany vavaka izany. Amen.